Mbola mitoko kosa amin'izao fotoana izao aratra amin'ny faran'ny volana Jolay ny fanavaozana ny antota taratasin'ireo tompon'andraikitra voakasika ao anatin'ilay antsointsika hoe régime d'admission temporaire na ny fahafahana mampiditra entana eny anivon'ny faditserana na tsy mandoa aba na miantona ny fandoavana izany. Misy moa ny fampatsahivana izay hoentin'ny tompon'andraikitra manoloana izay. Mampatsiahy ireo tompon'andraikitra voakasiky ny régime d'admission temporaire na ny fahafahana mampiditra entana tsy mandoa aba ny fahatseranana malagasy mba hanavao ny taratasy mahakasika izany mialohan'ny feim-potoana mahalany andro ny taratasy na hamerina ny entana any amin'ny toerana neviny rehefa tapitra ny feim-potoana na ihany koa mangataka fanalavam-potoana. Ho an'ireo izay hanajanona ny entana eto Madagasikara dia mangataka lalana eny amin'ny fahaditseranana izay ka mandoa ilay hetra izay niantona teo amin'ny fotoana nampidirana ny entana. Mikasika amin'ny resaka régularisation ny régime atao admission temporaire. Io moa zany dia régime douanier izy io ahafahana mampiditra ny entana eto amin'ny tanin'ny repoblika zany tsy mandoa abatseranana. Tsy hoe tsy mandoa hoe tsy andoa tanteraka zany fa miantona ny fandoavana ny abatseranana. Fa raha fotoana voafetra dia alefa miveriny ireo entan'ireo. Dia misy olana tokotra zany amin'izy io satria rehefa manao an'le acquis à caution zay moa filaza azy amin'ny lalàna faditseranana le olona mangataka an'io régime io zany dia misy engagement ataony eo. Engagement io hoe amerina ny entana rehefa tapitra le fotoana iny zany na milaza amin'ny administration hoe voajanony eto toerana li zany ahafahana mandoa ny aba tandrifen'izay zavatra zay. Dia io ny somary adinodinon'ireo olona zany ireo usager manana an'io régime na admission temporaire io le mirégulariser zay acquis à caution zay. Tokony ezaka anaraka ny lalàna misy eto amin'ny tany repoblika malagasy ireo voakasiky ny régime d'admission temporaire. Misy ny lamandy azon'ireo tsy manara-dalàna aorian'ny faran'ny volana Jolay feim-potoana farany omen'ny tompon'andraikitra eny amin'ny fahaditseranana hanarahan-dalàna. Mizara roa ny sazy omena ireo tsy manara-dalàna. Raha ohatra hoe retard mirégulariser an'le acquis à caution dia iny contravention de 4e classe iny zavatra iny zany. Zany hoe tsy dia tena eloka madinika moa ngamba zany filazan'izay zavatra hoe contravention. Fa raha ohatra kosa tena hoe manœuvre natao mihitsy le izy hoe anodonana an'le entana zany hoe tsy andoavana an'le aba hoe atao admission temporaire dia aveo dia any dia tsy hita zay izy le délit douanier zany eloka tsotra. Ny tompon'andraikitra izay voakasiky ny fifanarahana tany Vienne ireo diplomaty voalazan'ny artikla laharana fahaenina amby telopolo ny code pétrolier ny ISNU no voakasiky ny fampiatonana ny hetra eo am-pampidirana ny entana eny amin'ny fahaditseranana toy ny fiara fitaovana samihafa.